Radio Don Bosco. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDD. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Etraketra pity. Nosoratan Rakoto Arvelo Antonio na Airtox. Ovelominy Rakoto, Sinez, Faly, miaraka amin'ny Oly, ny Ravo, Saloy. Nandrakeo sy nanatotosa, tovra zanamamonjy sy Olosoa. Mamy io? Mijereny lany ry faravodilanitra ry e? Hitako akio malala. Tsara be e? Tsara tokoa ka fa... Tonga dia fantatro ny tindriam-bara sy mahalasa sy nandria amin'ireo indray izao. Hoe ahoana azy? Hoe lasa ny saindry hoe fa maninona ary ny tsara be ohatr'izao ny lokony io ka. Tsy zany? Mahay ane ty malalako ty e? Hitandry izany. Zany tokoa lesy raha afaka ho malasa saina eto a. Manontany tena hoe fa maninona ary no ohatry ny lokom-bolamena ny lokon'ny faravodilanitra io. Nefa ny lanitra manga. Ny masoandro toa manompo mavo zany. Ka zao a? Avy ary ndre atao mpifoko dia miondana eto tratrako fa lazaiko indriny anton'izany. Mihaino anao ary malalako a. Mifankaty be kiry zareo a. Hitandry? Ny fifangaron'ireo lokon'ny lanitra sy ny masoandro ireo no manome an'io loko mitarabolamena io. Zany ve? Ka nahoana ary no amin'ny atoandro no tsy toy izany ny lokony io ka? Zao rombola, io loko mahafinaritra anao io a, dia tandindrina mifankaty ohatratsika. Noho izany, io fifankatiavan-jareo no tokony alaitsika tahaka. Tsy azoko letsy izany mamy fa mba hazava amiko tsara ka. Hitandry, amin'ny atoandro ny olombelona sahirana amin'ny asa manarà dia tsy manam-potoana andiniana ny vary ohatr'izao. Tsika sindry izao anatin'izany. Amin'ny takarivo ohatr'izao foana tsika mba afaka miaina sy mankafy anatin'ny tontolo mahafinaritra ohatr'izao. Dia aseho an-jareo amintsika olombelona hoe ohatrohatr'izao zay rehefa mifankaty. Ka hoana, tsy hitandry mahafinaritra ve ny mifankatiavan-jareo ka? Mahafinaritra be mihitsy ka. Hitandry izany? Ka ve zany ny hevitra finosiny io e? Izay mihitsy akia. Andao koa ny tsika mba atao ohatran'izany ro mamy a. Afangaro ny mangidy sy ny mamy, ny tsara sy ny ratsy, ny sisa izay tsy tovizantsika e. Mbolo? Aza matahotra indry fa io ny tarigetra ny mifankatiavantsika manomboka izao. Tiako any ianao romboly. Zaho koa tia anao ro mamy a. Tena mahatsiaro sambatra mihitsy hatramin'izay niarahako tamin'ny mamy izay ka. Tsapako tena amboka fity mihitsy ty fo kely mahantra ny lozandreny. Raha mba teto mantsy izao ianao ry neny a, mba nitataraiko anao izao hafaliko izao. Ndrisy mantsy ry neny malalako. 3 taona androany tokoa mantsy izay nandozana ho anay sy dada. Raha niterariny ara mandatsatra amin'ny maso anao ry neny androany a. Tsy misy mahasolo ny toeranao eto amin'ny fiainako. Mandriam-piatanina ry neny malalako. Mbola Ohatray, venao ato ihany dia tsy mamaly. Fipiry aho zao ny anso ndry fa tsy henodry mihitsy. Ary iny ty mampitomany anao anaka. Malahelo andreny indray zao ty zanako ty moa to mitomany ohatran'izao ka. Feno 3 taona androany tokoa moa zany na asan'Andriamanitra. Aloha tambatamazako izy ka. Mangina ry anaka. Mba avelomio izy andry be-tanana any amin'izay. Efa ho 3 taona lasa angizy zay. Mangina izany zanako izany a. Ary aza matahotra indry fa mbola eto dady. Fa ataoko izay mahasambatra ny zanako vavitokana. Izany a. Misaotra rery dada amin'ny fitiavana tolotra ao a. Tandrifindrahona fotsiny reny aho iny.
Fa misy zavatra lazaiko any dada Marina raha tsy maika ianao. Lazaona ka fa tsy maika. Alahady koa ny androany ka maika ho aiza moa? Tsy zandry dada fa misy olona miaraka amiko any a. Efa bolana zay ny rahanay. Zany ve anaka? Tsara kosa zany ka. Efa fotoana kosa nge zao e. De iza hono zany de avaiza? Izy andry dada. Izy aloha avy eto Antananarivo ihany. Tsy lazaiko any dada aloha ny anarany fa mbola fantatra foana izy. Ny dia koa de be surprise ka. Maninona zao raha tonga de lazaina ny dady zany? Ao rehefa hoentiko aty ihany izy rehefa amin'ny fotoanany. Amin'izay ianao mahafantatra tsara. Eny ray arako. Fa zao anaka. Mitandrema fotsiny ianao. Vehivavy mantsy ianao ka mila mitandrina tsara fa so vofita keo. Eny rery dada. Aza matahotra ianao fa tsara fanahany izany olona miaraka amiko izany. Mahatokony fahendrendrea rehetra. Tsy zaza kely tsony ry ka hoe atoro amin'ny atsipiriany amin'izany resaka fitiavana izany. Dia ahoana ity mamy a? Mba milamina tsara ve ity ny olona asa tantanany lao a? Eny tokoa a. Mandeha tsara tokoa ve ny asanao ry mamy fa tato ato izay mantsy ianao toa ohatran'ny alinalipody a? Mandeha tsara ka. Aza matahotra nareo e. Io nge ny fianarana nataoko ka inona ary mampiay anareo amin'izany? Ka iza no mahita lesika? Milamina. Nanao tanora amin'izao mantsy ohatrany tsy dia matotra tsara amin'ny asa saminareo a. So dia mba hampiditra fahaty keto lesika. Marina mihitsy izany teny rainao izany e. Tsy vahiny amin'ny toetranareo amin'izao mihitsy mantsy izay e. Masonjo. Nareo amin'izao toa variana amin'ny revirevi sy ny aitrehitra fotsiny dia manao atrampina ny asa indraindraiky. Zao kosa aloha mba vao tsara aloha le hoe tanora teneninareo e. Sady tsy marina koa nge zany lazainareo zany e. Samy hafa nge ny rivotra mitsoka amin'izao sy ny rivotra mitsoka tamin'ny fahatanoranareo e. Dray. Izay vavan'lesan'izay mihitsy no tena tsy tiako rehefa mba tenenina. Ka marina zany ko. Asa ny le ty fa tsy kilalao e. Eny asa tokoa nge ty fa le sain-ratsinareo mba hisory an-tsaina fa aza dia atao mibahatoerana loatra ny ohatr'izany. Ohatr'izany koa ty fitiavam-bolanareo ty. Mianatry ny be famalina mihitsy ny ty lahy zany. Marina zany ry dada. Be sy tafita moa lahy ka tsy ho be taim-bava ohatr'izany ve? So de veriny lafa tonga ohatr'izao ary lahy raha tsy nisy vola. Mba afery ihany le tsy tia vava. Marina. Marina tokoa anie zany ry mamy e. Sady ny amisa fisanany rasy koa anie ny aviany soa e. Eny re tompoko. Za koa ve moa resy lahatra anareo eto e. Mandeha tsara reny asa fa aleo tsy tarina be le resaka fa lasa miteraka fifandirana amintsika eto fotsiny. Zay ny tokony mba ho teniny lafa tsy mianatra ny be mikondroy fotsiny lako. Everiko fa tsy ho avy ianao. Efa nalahelo kely mihitsy a. Manahoana aloha malalako e. Tsy vita akory ny araba dia zany sady ny tsenandriako. Etsy aloha ro kely izany malalako izany. Tsy androko mihitsy any aleto izao fotoana eo anantsika eto izao e. Ka eny e, zany nge fa mbola misy taratasy maromaro tsy maintsy ny soniavina to dia izay no nahatarikary ohatran'io e. Azo mbo mba mitsikitsiky fa inona ary tia mivindavinda kely ty. Ianao koa zany. Marina zany. Fa zao e. Efa niteneniko tany dada Marina ny fiarahantsika ary mamy a. Zany ve? Dia ahoana ozy izy ka? Faly be izy. Fa fanontaniana re zany napetrany tamiko izany e. Dia ahoana ozy izy ndrika? Nolazaiko taminy fotsiny hoe tovolahy avy tanahy ihany ho aho miaraka amiko. Fa mbola tsy nolazaiko aloha momba anao e. Tsy azoko. Inona koa zao ny antony tsy nampahafantarany azy mombaka Ka mbola ho fantany foana re zany e. Hoentiko aty hoa izy amin'ny fotoana mahamety azy. Dia nanaiky ve izy aloha nefa? Nanaiky izy ka. Inona kosa moa ny olana amin'izany e? Mba tsotra kosa zany dadanareo zany ko. Eny rariny dia rariny kosa aloha raha hoe be fanontaniana ohatr'izany. Zana ny vavy tokana ny endrirym-bola e. Marina aloha zany e. Fa natokony fahendreko koa izy dia tsy nanisy olana ka sady zara teo koa matoky an'ilay malalako. Sa tsy zany? Eny rerim-bola kely mpanjaka amin'ny foko a. Tiako ange ny ririm-bola e.
Mamy a! Mamy a! Midina amin'izay sakafo efa vonony ity e! Fa inona koa ary mahavariana amin'ny mamy io? Angatsika ihany reto sakafo reto marina. Aleo mihitsy hikarako any fa tsy maheno mihitsy izy izany. Ohatra ary tsy ato amin'ny efitranony io kory ine. Fa lasay zary izy teo. Andraso hoe jereko atin-davarangana. Ohatra ary inona mahavariana anao ato ry mamy a? Za any ambany a miantsantso anao hoe andao isakafo ka ianao variana eto fotsiny. Fa inona malasa saina anao eto e? Lasa saina kely fotsiny ary niny fa tsisy ninina. Ay ve masaka sady ny sakafontsika? Tsy ao mihitsy anie ianao zany. Fa iverinao fa mifiry ary zao andro zao. Efa amin'ny 7 ariva anie zao e. Sady ndrainao koa efa mimenimena ohatry ninona reraky ny asa hono ka makatory. Ka ndao aridina amin'izay fa sao dia tabataba eo indray izy. Fa inona no mahataraiky anareo any ambony any e? Ny olona ato efa sasa miandry sady efa reraka. Nareo mbola miletika any any. Aza dehibe menimena eo rehefa niasa mamy tany ambony fotsiny a. Fa elaty koa very mamy zazakely ka dia atsona mihitsy vohidi ny sakafo a. Mbola atao an-davarangana ry dada dia tsy henoko neny ny antso ato eo a. Ao re hanao izay sakafo fa aza mitabataba sy menimenao tsony nareo a. Mazoto daholo. Misaotra ry neny dia mazoto daholo ary tsika. Fa hono marina ho ary mamy. Inona ho any malasa sainanao tao an-davarangana teo e? Iny ararotiko marina amin'izao tsika eto ampisakafo an'izao fa misy zavatra saika ho lazaiko aminareo e. Ka aza be safary eo lesy fa tonga dia lazao zay tiany lahambara fa. Lazao rery mamy fa menanao zay a. Iny ary zao le izy e. Tsy zany fa misy tovovavy zay miaraka amiko any. Dia mba lazaiko aminareo e. Sady ny tena koa moa efa miha lehibe any ka tsara raha fantatareo zany. Zany ve anako? Tsara kosa zany ko. Za koa zany efa te hanan-jafy kely amin'izay ko. Zay le raha matoty zay. Aza miredredy eo anao raha nivo. Olona mbola tsy fantatrao akory zany na ahoana na ahoana. Eo ianao mifaly amin'ny tsy misy dikany io. Ianao ty koa raha desy dia mahita tenenina foana. Vaovao tsara kosa anie zany e. Mba hito aty izy anaka ho direnay a. Tsy sola zany e. Sady ianao ty koa nge tokony efa nambady amin'izay mihitsy e. Zany rery ne? Zany mihitsy ka. Ay ka aleo fa hitoko aty ary izy. Fa zonge ny saika ataoko fa tsy haiko raha mety zany na tsy e. Ve ahoana anaka? Raha tsy diso a dia afaka ray volana moa zany haingo no tonga aty e. Ie, fa ahoana ka? Ka za mieritreritra hoe aleo tonga aty haingo dia amin'izay izy nentiko aty dia mba eto daholo tsika menakavy e. Mety foana izay ataonao anaka. Fa aza atao ela fotsiny e. Itoko moa efa ho vita ny fianarany haingo ny fianaran-tsoa. Afaka ray volana marina sisy e. Mety zany ka. Aleo tokoa amin'izay dia mba eo haingo dia miara mahita eto daholo tsika ko. Zay zany ndeha atao e. Afaka ray volana anao zany nareo no ahita n'ilay mpanjaka vavy ny fokoko. Dia ahoana anaka? Milamina tsara ve nareo roa kely eo? Fa ary mba riana mihitsy mantsy ny rity tatoato a. Milamina tsara zay ka. Ka tsy variana zany ry fa dada koa zany. Fa zao e. Roviana marina aloha zany tovolahy miaraka amin'izany no entindre aty e. Tsara moa tsara mba ho fantatro amin'izay ko. Sady efa ela ihany zay e. Tsy efa nisy herintaona zay ny arahanareo. Efa misy ka. Fa ohatra mivetivety ihany ry dada le herintaona e. Ohatra ny hoe vao haingana kely zany. Ka zay mihitsy nge ny tenenako andre hoe mba eto ty amin'izay zany finantolahako zany e. Efa mifandinika tamin'izay tokoa zay ry dada. Dia nilaza tamiko izy hoe amin'ny lahady hono izy no avy aty. Sady amin'izay koa izy no tsy miasa e. Tsy maninona zany anaka. Za koa afaka tsara amin'io. Dia izay zany e. Amin'ny lahady izy zany no hitan'ny dadako. Fa misy zavatra antaniako an'ny dada marina ho ahy e. Ahoana izay anaka? Fa tamin'ny fahafiry taonanareo marina ho anareo sy neny ny vady. Ay ve 5 taona ny renindry tamin'izay natao mariazy. Za indray moa 7 taona.
ohatroatran'izao ihany ny rendry tamin'izany e. Zany very dada. Efa ataony kosa zany raha nambady amin'izaiko. Ny fanambadiany izany naka tady-dio tsara fa tena tsy kilalao mihitsy e. Aleo aloha mifankafantatra tsara vao moso amin'izany. Rehefa ao moa tsy afa-miala tsony. Ny tokantrano izany mantsy anaka tsy ilaozan'ny adiady kely sy ny olanolana kely madinidinika. Mila vonina tsara vao moso amin'izany e. Noho izany mila fahamatorana tsara zany fa tsy hoe tany-pitiavana fotsiny nareo. Marina zany ry dada. Misaotra anao fananarina sy ny toro-hevitra. Tsy misy visorana zany anaka. Zany koa nge maha ray aman-dreny ny ray aman-dreny. Olana be amin'ny tanora amin'izao fotoana izao koa mantsy io. Ny amin'izao mantsy tsy ampy mihitsy ny dinika eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa tany-pitiavana fotsiny tanora dia manambady. Avy eo ao atokantrano eo izay vao mijaly. Mamy aleo sika isanao aloha iresaka kely fa zao sika mianaka vao misy fotoanako. Sady ny rainao koa tsy eo raha teo dia milamina tsara e. Tsy manina mihitsy ka. Sady za raha teo tsy miasa androany dia mba makamakaina kely atao trano e. Ono efa ela angaro mamy ianao sy zany tovavy zany niaraka. Ianao mantsy ohatrany tsy mba nitantara tamiko an'izany ko. Efa elaela ihany ka. Herintaona teo eo zay ry niny. Hay, efa ela marina tokoa. Ratsy zany tokoa ve ianao tapa-kevitra tondra azy etỳ an-trano e. Mba teneny tsara aloha ny mombamomba azy e. Mbola ry niny no anarany e. Tovavy tsotra kely zay sady tsara tarehy. Efa miasa izy ary 5 taona amin'izao. Zany ve anaka? Eny ry niny. Sao dia be filaza fotsiny kosa aloha ianao zany e. Tsy be filaza zany ary niny fa ny amin'ny ray manontolo mihitsy zany lazaiko anao zany e. Iny mbola ho hitanao moa izy ko. Ho hitao marina aloha zany rehefa tonga eo ilay fotoana andehanany etiko. Fa avadika kely aloha ny tafy e. Niaraka sika isanao raha pitsy mitsena ny engo zandrinao Tsy olan'izany ka. Fa ono amin'ny firy izy ny tonga aty ka? Amin'ny 2:30 maraina hono e. Ka fiaramanidina raha teo koa nge no andehanany. Iny raha pitsy zany e. Zandray zany zao ny tonga voalohany androany. Ohatry ny aloha loatra kosa aloha e. Oe mbola koary finzatika. Miandry ila eto izy zany rehefa le mihaona isan'andro mihitsy. Manao ao mbola? Manao ao mamy. Mba tonga aloha kosa ianao zany Tsy niasa ke androany dia zany na tonga hoe tonga loatra zao sady makahita malala konge ary mbola zany. Mba elaela kosa zany fotoana ionantsika androaniko. Zay aloha efa niteneniko any dady ianao le ho avy any aminay amin'ny lahady dia afaka tsara koa hono izy ka mety tsara hono sady efa maika te ahitanao koa hono izy. Zany reky iny amin'ny lahady izy zany mahitako. Moa efa 2 andro izy zany angano tady tsy alala andro sony koa e. Arofina ihany ny zandrinareo vavy no tonga aty. Raha pitsy maraina ka amin'ny 2:30 zay sininy no hitsena azy iny. Tsara kosa zany ko. Dia rofina ihany zany makany aminareo raha izany. Ka zao ro mbola efa niresahako mihitsy ry zareo ka andamina ny fandaharam-potoana fotsiny zay dia aorina an'izay. Zany hoe raha tsy misy ny sampona sy ny tsy fahafahana dia mino aloha fa mety hoe amin'ny herin'ny alady indrindra hoetiko any. Zany very mamy. Io ohatra matahotra sahady aleha tsy maheno an'izany. Fa maninona sao dia mahasika be aloha ny dadanareo sy mamanareo e. Inona koa zao natahorandry amin'izany ngany misy manaikitra andry. Sady ndre koa ngery mbola zaza kely ka hoe mbola kapohany. Amiko zany. Marina zany ko. Ahoatra fa tsy atahotra tsony ahy e. Tonga loatra kosa angambitsika zandriny iny
Aza menimeny eo ry mamy. Hita fa marina izany. Aiza koa misy hoe isika tsena indray no taraiky. Sady efa minitra vitsy ange sisa no isaina dia tonga izy e. Ka le andro mahamay be dia ohatran'ny mahakamo be le andro be ohatran'izao kosa. Enao ty koa izany ohatran'ny zazakely Fa marina izany zany iny a. Aza menimeny eo tsony ianao fa efa iny fiaramanidina mitondra azy. Tsy ariko mihitsy izany izay ahitana ny aina. Efa elany izay tsy miona an'izay e. Tokoa. Fahatamana ny fianarantsoany mihitsy ange izy iny. Aizaka. Isaka no misy fety vao mba mody tiako. Andao amin'izay tsika anatiny endry mamy fa toa ohatran'ireny efa mitanjozotra midina reny ny olona. Ndao ary. Ary aiza ihany ary zato haingo ny tombola tsy midina ihany. Mba mandasa ary neny tantana vinona ary ty. Sady tsy izy irery koa nge ny mpandeha amin'ny fiaramanidina io e. Olona be dia be ireo. Ka efa maika dodona hitanjanako afa ianao koa izany. Iny koa senika. Ary lasa niva be le izy izany e. Aleo tonga dia anatonana eny fa sao tsy hitany eo sika e. Tonga soretsindria manao ondry. Ne masina. Manao ne. Salama kia. Manao ny aingo. Arabaina ki tonga soeto amin'ny tanàna indray. Manao mamy. Salama ka. Misaotra letsy a. Evela koa tonga ny tsena aty e. Andao aloha anaty faradiana ny resaka tsara e. Dia ahoana kiry aingo? Lasa niova be ndry a. Aiza kory ny ainy dia hoe niova. Hita Tsika fotsiny efa nela tsy nionako. Ela marina kika. 5 volana be zao. Fa nanina aloha ndry no ela be tsy notaty mihitsy e. Sady efa tamanao fianaratsoa ao mihitsy a. Aiza kory ny ainy dia hoe tamana. Efa reny lazaiko anareo tamin'ny telefonina reny ihany ange. Nanomana examen ho azy zay dia tsy afaka mihitsy. Na izany kosa aza very ny aingo dia tsy mba hisy fotoana kely akanesana ty mihitsy na dia ohatra hoe 3 andro fotsiny azy. Miala koa izany. Hitako. Efa hoe mianatra foana ho azy zay dia tsy nisy mihitsy ny fotoana. Sady hainlahy ihany ange ny fianarana ataoko e. Na izany aza koa. Sao dia very lafa moramora ary izany informatika izany. Aza lozanareo da mifantitra fa zay izany e. Sahirana izy dia tsy afaka. Dia ahoana ry neny a? Inona vaovaonareo taty izay ela be izay? Salama tsara dadao? Salama tsara izy ka. Angamo reto dia hoe misy vaovao aty fa ohatry ny mahazatra ihany. Fa zao e, i mamo no hitondra ny zoboafy kely ndry amin'izao fahatongavandry izao. Nisy azy izany dia tsy nitenitendry mamy a. Fa tsara kosa aloha izany e. Dia hanambady amin'izay izany ry mamiko. Ka nga kosa moa dia voatery fahantatra ireo daholo izay ataoko rehetra e. Miandry fotoana ny daholo ny zavatra rehetra ry aingo. Azy toa lasa matotra be izy izany. Ohatry? Zareo le mampisary adala amiko taloha e. Fa tsara le izany fa tohiza. Ndry koa retsy. Efa lehibe kosa ne izy io e. Hita ho ary neniko. Raha ariny kosa raha mba efa matotra amin'izay izy. Sady za koa rehetra efa mba tehitaiza zafikely amin'izay a. Marina izany e. Dia ireo vony hono le tsy nenty lahady an-trano zao bafikely izany a. Efa mifampiresaka aloha izay dia amin'ny lahaderin'ny rapitsoka. Sady amin'izay koa mba ao an-trano daholo amin'io tsika e. Mety mihitsy izany ka. Afaka tsara indrainareo amin'izany. Firy moa retsy le tovolahy miaraka amin'ireny ho avy eo? Efa ho avy mihitsy izy izay ka. Fa ahoana? Nga mbola misy fotoana vonjeny dada. Ka tsy izany ihany ka fa saika mba hitsotra kely aloha mandrapahatongako. Nizay ary izy izay mandondony zaiko. Mandehana retsy tonga dia voayara fa sasany andro io le zanak'olona. Lasa vetivety ary aloha e. Eny ary. Manao ao mamy. Manao ao mbola. Zany olona dia ela be mihitsy ho vandriko. Mandro soa aloha e. Taiza koa zao izay ela be teo. Hita fa zanyko. Andao atsy amin'ny efitra Ambatsikatsi fa efa ao koa data miandry antsika. Ka andao ary. Mandro soa dia mipetrapetra e. Izy ry data ny mamy a le tovolahy miaraka amiko. Dia izy kosa ry mamy ny draiko a. Manaona tompoko dia faly mahafantatra anao aloha izany. Manaona ry se a. Za koa faly mahafantatra ny se. Dia mahazo toerana ray aloha se. Ilozako vetivety aloha nareo mianaka fa zany dia aka zava-pisotro kely analantsika etaeto e. Dia ahoana
ahoana ry sery mamy tonga soa ato aminay losi zao moa ny aty aminay tsotsotra kely ohatranay mianaka ihany mafinaritra ka atray aza mihafahafa sery fa aty aminay fa misaotra betsaka ny sely na mime voninahitra ny ray aman-dreny toy izao tsara ihany mantsy mba ho fantatro toy izao ny fiarahanareo sady nareo raha teo koa ny tsy zazakely tsony fa efa samy lehibe ka zany mihitsy ry dadam-bola zahay raha teo koa efa herintaona be zao niaraka efa ela ihany zany raha mitany voaingany fa vazivazy daholo zany fa ny tena tanjonay amin'izao moa zany dia ny firisoana lalindalina amin'ny fiarahany mety tsara tokoa zao ataonareo zao ka tsara mantsy raha mifankafantatra tsara koa alohan'ny rehetra ko azafady fa somary elaela kely io ny vonina dia ataovy ny andro raha teo koa mafana be misaotra ka aleo ary aloha asiana fandomina ambera kely marika izao feonantsika androany izao zany aty aminay ry mamy fa ohatra ny nafana be ho any resaka reo sy dada teo ny andro raha teo koa nge mafany sa ahoana ry dadam-bola marina tokoa zany ry se ary be vazivazy tianotino ty anaka be vazivazy mihitsy io ry dada marina moa ianao mbola vahiny amiko aiza kosa ny de hoe be vazivazy tsara zany ka fa zao no afatra kely ataoko aminareo anaka eny tompoko nareo mantsy samy mbola tena ao anatin'ny fahatanorana tsara dia mbola mahery vaika eo aminareo zany fitiavana zany mahaiza mifandefitra tsara dia mahaiza ihany koa mifankaty tsara zay ihany ngamba no teny fioavaty amiko dia mirary anareo roa kely koa mba hotojo mitanjon'izay irinareo misaotra be dehibe ry dadam-bola misaotra fa zava-dehibe tokoa zany teninao zany na dia hoe foy araka ny filazanao azy ary misaotra tokoa ry dada faly be amin'izany teninao zany tsy misy isaorana reto zany zay no avaty amiko amin'ny maray aman-dreny fa anareo sisy miankina amin'ny fahavononanareo no herisona midingana manaraka marina tokoa aloha zany ka satry foana moa hitafatafa sy hidinidiniketo fa ny andro te efa miariva ka aleo angamba ho toizana manaraka indray ariva sahady tokoa ny andro vetivety izy zany ka ndesy izy zany mandram-peonara dia amin'ny manaraka indray iny ary mandram-peonara dadam-bola zay fa manaraka andao fateriko ianao anatra mamy vetivety ary dada eny re anaka tsotra be ny dadanao mbola sady tonga dia hitako hoe nahy fandray be zany zay zany vely izy eno tsotra tokoa aloha izy tsy androko sahady letsy no toin'izao fiarahantsika izao mariny mandrasaka iry malala fa efa eo andalam-piomanana amin'izany tsika izao zany eny letsy rehefa malalako miteny an'izany dia matoky mbolo tiako be ianao za koa tia be anao afaka miverina amin'izay ndi fa efa tonga eto amin'ny fiarako dia raha pitsindreo amin'ilay toerana mahazatra ao fa ezako tonga aloha amin'izay fa ezahako vitaina aloha be ny asako kia dia andeha sahady tokoa moa zany ianaoko tena lasa tsy te hiala eo anilanao mihitsy zany mbola ho avy aky izany ry mbola za matahotra indre ao avifiniko za malalako zany zay dia mandram-peona indray za malalako zany mipetrapitra kely mbola nilozako marina tena tia atoko izy aza matahotra anao ry mbola fa za koa tianao ary ampiakariko raha afaka nitokantranoko ianao dia ahoana fahitany dada mamy sady nareo nyresaka be teo tamin'ilay zanaka ny an-dakozia iny tsorona amindre aloha anaka fa tsotra izy sady eny raha ny fahitako azy ka mahafinaritra ry anaka mifankatiava tsara fa resy lahatra dada zany very dada misaotra betsaka ry dada izy tena faly be aleo fihiniko mihitsy aloha dada ka tena faly be marina le zanako inona koa zao mahalasa saina ny dada vetivety teo ka
Sa malahelo hoe ilozako rehefa manambady aza matahotra dada fa tsy manadino any dady zany mandalo aty foana zany Tsy zany anaka fa lasa saina hoe lehibe sady ndrity lehibe tongotongo kely fahiny lehibe antanta kely tamin'ny dada. Za kosa mory dada dia tsy hiova mihitsy ianao ty koa dia mampimeka. Dia ahoana litiry mamy amin'ny firy zany olona miaraka amin'ny lazany no tonga eo fa zany be ny asako amin'ny 12 ora rery dada vao niresaka an'izay mihitsy nge zay teo Za zandry mama efa mba te ahita an'izany tovovavy miaraka aminao zany ka. Hita ho ary neniko. Za koa mba efa te ahita an'izany mafy. Nareo tokoa zany dia tsy mahandry tatrana mihitsy efa raha pitso izy dia ho tonga ho hitanareo eo hoe ao fa ataoko tsaratsara mihitsy ny sakafo raha pitso tsy hanana an'izany vahintsika zany fa andraso aloha hoana lesy ry mamy hoana ry dada mba fitiavana matotra moa ve tiany an'la zany sa fanalana andro fotsiny ohatra n'ireny ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao reny zay indray dada ka tsy tiako mihitsy mantsy raha ny fatim-behivavy ny lahy no ety ny lato dada dia avy eo afaka ray volana indray dia vehivavy hafa indray no entina ty mampitandrina ny lahy fa tsy sambora akory ato dia miteny amin'lahy zay mba fidy fide kosa ry dada ny vavavoakanareo fatim-behivavy ahoana no tiako iza ny mahita ianareo amin'izao fotoana izao mantsy tena tsy tiako mihitsy zany teninareo zany ry dada maninona mihitsy moa zany izay taonora amin'izao fotoana izao ka mba avao ihany ny vary sy ny tsiparifary sady angamo nareo tony tsy mba nandalo tamin'izany sehatry ny fitiavan'izany tamin'ny fahatanorana ka isaky ny teny matsinareo dia zany foana ohatr' zany foana marina kosa ne zany andrenareo zany ahoana zany ry neny fa na dia zany azaranga mba moramora ihany kosa ty vavanao ka hita ho ako ohatra n'ireny tsy mba nandalo fahatanorana ireny mihitsy nandalo zay fa izao hoe ny anareo amin'izao fotoana izao raha mahita eny rehetrarehetra enyko sahala tsy misy olo-pady reny tsony mihitsy aminareo kaza be menomenona eo tsony rehefa raha pitso zany mahita azy mba tsy enao eto ivelany eto amin'izay ale tsy mahalala fifakaiky mivavadinareo aza ela lasa vetivety aloha neny tsenan'le olo tiako efa akaiko niziko eny ary sakafo koa tefa vonona araingina lesy fa zay sineny mbola anao kovera koa avy eo rehefa tonga eo dia tonga dia entany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aloha zany eno zay zany fa rehefa avy eo manahoana ny malalako manao mamy tonga soa aty aminay kia dia mandrosoary misaotra lesy mahafinaritra ty aminareo zany to matahotra zany leona amin'ny ray aman-dreny mamy marina tsy ho diso fanantenana ny fahitana angamba ry zareo raha izao za dia tsotsotra kely ty nefa ry zareo ty to manankarena be ohatra n'izao ino indray zao mahavariana andry eo ka aza mihafahafa ty rehefa ty aminay matahotra ary mamy mandro soa rehefa tsy misy manaikitra an'le zany eo hoe ato aminay koa nge tsisy alika raha teo mandro soa ndre dia mipetrapetra fa iantso an-dry zareo vetivety mbola variana mikarakara sakafo an-dakozao mantsy neny saingo zay fa lasa vetivety aloha andriamanitro anao ahoana reny fandraisan'ireo fianakaviana mamy andro any sady tono manina be mihitsy amin'ny fandraisana aty izany tsy mba tsotsotra ohatry ny enay sy dadana andray amany izy ry dada sy neny le olo tiako mbola no anarany reo kosa moa zany ny ray aman-dreny korombola dia izy moa zany ny haingo zandriko vavy tokany faly mahafantatra anareo re tompoko io ary le fanahiko mivindavinda be sahady ry zareo mandinika ny fijeran'ity zandra mamy ty moa zany dia ohatra ninona mihitsy dia ny any ambony ambany tsara faly mahafantatra andao aloha sika sindriry haingo andoatra sakafo
dia avy kely ety ianao romamy vetivety a. Ilaozako vetivety aloha nareo mianaka fa ho any amin'ny haingo sy neny vetivety Ahoana ry tovavy? Efa ela ngai ianao sy mamy no niaraka? Efa ela ihany tompoko. Efa herintaona eo izay. Mazao raha izany ohatra anao dia ny mbola tsy tafiditra lalina dia miverena fa tsy sahazanao ny zanako iny. Fahoana tompoko? Tsy isy fahoana ka. Anga misy olana amin'ny fiarahanay? Aza be fanontaniana eo fa izay fotsiny. Tsy hainao zao mihitsy no mendrika ny ovinantoko. Aleo tonga dia tsoko ny resaka raha izay no tianao ho fantatra. Fa inona ry niny ty tsy mahalala fomba ty sady amin'izay rengy miavonavy noatr'ireny inyreny tsy azoko mihitsy nareo retiko olona toy io ve anaka ny mba olo-tinona nefa ianao mba ohatran'izao ihany. Maninony? Hita ho azy ny eniko. Fa ela ty ve aloha mamy dia tsy mahita tovavy akoatr'ireny mihitsy Tsy azoko mihitsy. Maninona nareo no tiako izy ny tiako. Sady zange no akavady azy fa tsy nareo Hovady? Eno olona mahatra ve loatra ny fermamy no alaina hovady? Reny ny tovavy mpiara-miasa aminao aminy manja kely reny be dia be ko inona ny tonatonana amin'io? Hita ho azy neny. Ela ve lesiny mamy babandy ohatr'izao ihany dia ino mba sy mpahirahan'lahy? Zany fa tsy anareo ary tsy hidiranareo koa zany. Eo nareo fa andeha hamonjy azy aka. Ary izy mbola teo tada. Tsy natady demokrasia ny lahy dia lasy. Fa hony? Fa ela ty vely ty bandy ny tapo mihitsy ry mamy. Olona ohatr'ireny ve no mba iarahan'lahy Tata. Makarary azy zany ka. Makatia dia ohatr'izany. Makaria dia ohatr'izany. Mitovy mihitsy nareo mianakavy reto ka. Tena leo marina leo. Zary mbola teo tena tsy hitako ny nalena. Aleo aloha jerena sao dia manaonao foana any ka. Tena tsy afa-miala amin'izany mantsy. Andraso any amin'ilay toerana fanaovana fotoana aloha ny jerena fa tsy maintsy any iny izao. Mino fa lasany izy. Raha sanatria tsy any izy izay vao makany an-tranony aleo izay no atao rangahy. Tena afa-paraka amin'ny mbola sy ny dadany marina amin'izao ka. Tena io mitomany io mbola marina. Aza hitao ka tsy hity resaka aniko izy. Mbolo tena zafady fa tsy namposiko ireny zava-nisy tany an-trano ireny. Mandehana ianao mandeha andro mamy Mbola tsy mila anao tsony mifona moa zasy ny fitiavana tolotra anao kiry mbola jerena. Aza matahotra indray fa tsy misy maharava ny fitiavantsika izany. Tadidindry moa le resantsika teto tamin'ilay indray andro iny. Tsy mino an'izany tsony Mbola hoa sady tarana boanjo koa fotom-ponena. Matoky mondry tsy mahavita ohatrany nataony zareo amin'indry izany akia. Tiako fotsiny ianao ny fantatro dia izay. Avy tratrako izany malalako izany. Fa maninona ianao anaka? Fa inona nahazo anao tantara ho an'ny dada ho any nahazo ny zanako Aza hitako fotona mpitiavana indray amby ty zanako ty. Nefa ne ka mamy ohatrany mba tsotra ihany Dada. Ahoana izay anaka? Fa manina fahoriana foana no iainako Fa ahoana fa tsy azoko mihitsy Fomba miposaka kely ny anjara masoandroko dia tako ndrahoana foana. Samy fiainako mihitsy natokana ho fijaliana foana. Naza manao an'izany anaka. Fa nahoana fa inona ny ratsy vitako tsy te hiaina tsony ary dada. Alay voarineny anaraka anao eo anilanao ihany aho mahasambatra. Andray marina torany ty. Mbola
Aloloko sy alaka. Andriamanitro, arovy ny ainy ty zanako vavy tokany ty. Mbola betsaka ny atidy miandry azy ka aza vela horery aho fa izy sisa ny antony fiainako e. Ino koseny fa mihiratra ny masondry. Aleloha tsy ampiresahana fa reraka be izy zany. Fa inona raha nahazo an'ity zanako ty tany e, ha? Aleo mihitsy aloha atsoko mamika. Aiza moa fonday am-bola teo. Aleo mihitsy aloha atsona dia asaina maka ty fa tsy mazava amiko mihitsy zo mahazo azy zao ka. Zay ny olana tandro dadam-bola. Teo aminay tsisy nininona mihitsy. Za sisy aza mbola niresaka tsara ary nateriko izy teoko. Sady za koa tsy mieritreritra nisaraka amin'izany. Za no akavady azy fa tsy ny ray aman-dreniko akory. Matokisa ianao ry dadam-bola. Ay ve zany ny zava-nisy tany. Zay zany no nampitomany azy teo sy nahatorana azy toy izao. Tsy zany mantsy fa hatramin'izay nahalasana andrenin'izay dia marary fo izy io. Matahotra ary sera izany fa soa mofo ty zanako ty. Tokaposy be fitiavana loatra mantsy izy ka mampanahy mafy. Sady sarotra eritreretina koa hoe mbola itiozan'ny fiarahanareo raha izany ny zava-misy. Tsisy an'izany ry dadam-bola. Mbola averiko aminao ihany fa zany ianao akavady am-bola fa tsy ry zareo zany mihitsy. Tsy hitako orsy atao amin'izao. Tsy haiko tsony hoe ahoana izy ary inona ny hafaran'ity zanako ty. Aza matahotra ianao fa tsy hanary azy zany amin'izao mahazo azy zao e. Sady didiko raha teo koa zany. Eny e, ho avy ihany aho hijery azy zao e. Zao ny lazaiko aminareo ry dada sy neny. Mbola tsy ary nitondra vehivavy tato amin'ity trano ty hatramin'izay. Matoa nitondram-bola taty dia fitiavana matotra ny anay ary vonona izay roso amidingan'ny fanambadiana. Ataoko angamba fa mazava aminareo tsara zay. Ela zany ny ilitiry mamy ohatry ny be mokondoha. Fa ahoana ry dada? Mba amin'saina tsara ve laha io alohan'ny anaovany lazavatra e. Oritiry mamy. Vehivavy ohatry andreny vely ty no alaina vady manala baraka mihitsy raha ty. Tsy mila niny tsy mila ty. Marina mihitsy zany ianao zany rainy Ay, dia ny voninahitra reo zany no ambony. Zao no lazaiko anareo ninona lazainareo dia mbola nitiako ary izy no alaiko vady. Zay tany mpitiavana eo lesy ry mamy fa soidikizo Hinsipiny ve le tsy hitsentsitra ny arelalahy fotsiny. Orengo Mba ajinio ihany lesy fa matoange zay ny teny an'lahy dia no fitiavana lahy daholo zany. Hita hoa akiko. Io zarinao io ary very mamy mahatakatra ny tiana ambara dia ianao zokony iray ity manao belo sy sarotra tenenina. Eny, nareo ve moa tsy fampiaroaro e. Tafaray tokoa moa zany mahatikarena sy mahatomboninahitra kosa. Ela belo ty zany Zany no izy Sady ela zany ery mamy ohatry ny mianatry ny be famaliana mihitsy ka zao no izy safidy roa no meko an'lahy. Na ialahy hijanona eto dia tsy ilaiko manambady an'iny fatim-behivavy ny lahy iny. Na lasy ialahy zao de zao manaraka azy ihany raha iny mahafatifaty an'lahy zao de zao zany. Dada, zany ve mba toetsainao? Zany no izy Aiza hoiza amin'izany ary maharay aman-dreny anareo Zao ny mamy tsy ialahy indray no anome moralina eto ny mamy misafidy no azo ny lahy atao zao zay ihany. Mba mantiny tsara anaka ny mahasoa anao neny tadiavinay iray aman-dreny Tena sary tiavana mihitsy raha ilahy mamika. Ay, ka rehefa izay ary ny tianareo dia aleo ary andre. Ary azy idiranareo tsony ny fiainako manomboka eto izay. Fa misy inona ary seny tonga dia arivo sy zany Tsy zany ry dadam-bola fa nisy fifandirana tao aminay Sady ry zareo raha teo koa tsy anaiky ny anambadiako am-bola mihitsy dia lasa nandeha. Dia zao aty aminareo zao ko. Zany very sy Endry dadam-bola. Fa hono tena hevitra sy mihitsy ve ny ala tao aminareo sa hoe sy nivaotra fotsiny sika? Tena efa hevitra tapaka ny aka. Zay raha teo koa moa ny safidiny menahy.
fa safidy ny mena sy ahoana fa tsy azoko. Ka nampisafidy an-jareo aho hoe hijanona hono aho dia tsy mahazo manambady am-bola na anaraka azy tiako. Mba lalina kory zany ataon'ny ray aman-dreniny sy zany ka nga hita dia tena izay marina zany ny safidy ny sy ka tiako mbola ry dada tsy ho vitako ny amela azy irery amin'izao areti-po mahazo azy zao fa nanaona tokoa aloha izy ao zay efa tsy manina izy ka matory tsara izy so ao ay fa mba misy fiangaviana kely ty ry dadany mbola raha mety hoe ahoana zay ry sy fa meno ny sy ka ny andro ty efa hariva ka aleo aloha mba hijanona ty androany fotsiny fa raha pitso aho mandeha efa misy trano hitako mantsy ihany ko ve zany eny tompoko marina aloha fa hoe mbola tsy vita ninina nareo sy mbola fa tsy maninona ry sy zany andro efa hariva io ka atao ahoana moa tsy azona ny sy misaotra ry dadam-bola tena ray aman-dreny tokoa ianao. dia foinao very mamy ny ray aman-dreninao sy mipiraita-po aminao noho iza sao dia tsy mety zandry mamy ka izy ireo koa nge nahafo ihany no ny fitiavakarena sy voninahitra loatra rymbola tiako ianao rymbola ary tena tiako aza ka aza miaya foana fa ho tafavoaka foana tsika amin'ny fiainana aza mana dia inona zany no ivelomanao satria ny fitantanana ny orinasanareo efa navelanao tsisy lehilahy boky heritaona zany eo rymbola efa misy asa efa nieritreretiko any ka raha pitso ihany aho dia manomboka an'io asa ataoko koa rehefa tafavoaka tsara io dia ataony raha rahantsika kirymbola matoky anao tanteraka ary mamy tala mihitsy rineny iny mamika iny sipa mahantra velona iny dia nahafozana antsika ohatr'izao hitakiko fa zany eo ihany fa malahelo any mamy sady koa zany retsika mariny zanako lahatokana ana izy iny aiza ny tany alehako raha maninina any ny any neny koa zany olon-dehibe iny ve sady aza matahotra nefa miverina eo ihany iny rehefa tsy misy atokona any mihina masy fa ny arenany fotsiny no tiavaniny sipiny amin'ny mamy dia rehefa azo izay nylainy dia mitaraika eo mamiko iny mamy iny ane retsy tokateny izay ihany ny azy rehefa zay dia izay tsy atao masina izy mianaka fa tena ohatrany malahelo be any mamy azy zany zanako lahatokana iny ka tsy foky mba nanao ahoana re izay ny fiainany taorian'ny lany teto otra fa inona ny tsy mampiteny aneny tampoka teo sa malahelo amin'ny maminy eny io ka mandehana retsy mba ako ranom-boankazo kely fa mangetaheta azy zany eny ary mba nanao ahoana tokoa ary mamy izay nanao ahoana ny fiainany taorian'ny lany teto toa nandalo tany amin'ny orinasan-drainy fotsiny hono izy tamin'ny lany teto naka ny antota taratasiny dia tsy nandalo tany mihitsy izy ilay rainy moa dia tena mafy fo mihitsy ka tsy mba niserina tao aminy alahelo na dia kely aza fa dia matim-boninahitra loatra inyaingo koa moa ty dia mana mafy fotoandrainy toa tsy mety ange izany atao ny haingo izany satria izy koa mbola tsy manambady tsy fantatra izay any oriana any na sindra olona na fianakaviana sahirana koa izy amin'izay ho anjarany andeha hoe mba handramako atsy ny mamy mba te hahen'ny vaovaony aminy aho tsy foky iny ninon'inony nantsonao dia ny enina ray telo ray aotra roa aotra sivy telo azafady apetrao ny afatra aorian'ny bip tapao ny afa aorian'izay tena tsy mandray telefona mihitsy anie izy zany sa novany ny pisy ny matoa io izy tonga dia mesazy za koa aza moa ty dia kely saina nanaraka ny adalana izy mianaka hatramin'izay zao aho manenony ty zanako lahy iny a sady tokana indraindray mararina izany roako zany kay
tena marary izy zany fa na ohatra fa iny zany mitoboka be zany neny fa maneny ianao ka tena atorany ty marina aleo iantsolaingana fa lozy ty efa manahoana ianao zay neny zao zany aty amin'ny hôpitaly re ianao ry neny nysoe ihany fa nalako vavonjy fa ratsy zany tena ratsy be fa naninona niakatra be nitositranao izy ny dokotera ary miasa saina be angeny mahavoanao io aiza ny rainareo mba efa fantatry mamy fa izao mahazo azo dada lasa mividy fanafody amin'ny vetivety ka fa efa ho avy eo izy zay ary ianao aza miasa saina be loatra fa zany mamparary anao ary tena malahelo mamy zany ty neny ty fa tsy miteniteny ary zay zany nampiakatra nitositrany sy miteraka reti-po azy andraso fa ola saina amin'ny dada ihany fa sao dia ny fahitany amin'ny mamy nasitrana azy efa mba manao ahoana izy ato lenga ohatray efa matsiaro tena manao ahoana ianao ranivo manao ahoana zao efa tsy dia maninona mbola reko mavesatra ny lohako sy ny atoko eny tsara kosa saniko reto aloha ny fanafody rengo sao dia misy tokony tonga dia omena azy dia zao zao ranivo aza dia be eritreritra loatra ianao ianao ihany zany mandamina ny sainao dia mivoaka ato haingany tsika ny tena marina mihitsy zany tenyny dady zany ry neny tsy misy samy teny izay mianaka fa ny tena marina dia malahelo an'izana no mamparary aneny io dada koa no tominy tsy mahalala mahazo aneny nefa tsy misy fanavany afa tsy ny fahitana mamy ihany ny fasitrana aneny olona mba manara-bovao ve nareo reto androany sady dia variana tato fotsiny fa misy inona kory dada akaky ndretinareko eny tokoa aky fa misy inona radezony dia sepitsepitra toy io ianao avy izao vakio ty gazety ty dia amin'izay nareo mihitsy ny mahafantatra azy io reo mihina aingany ianao aingana vakio aingana raha maheno izy zany fa mampitaitainaka sady tsy fomba andradezi mihitsy io nitaitaitra toy ioko ary toy ny fiarahamamy ty miseho amin'ny pejy voalohany amin'ny gazety ty vakio reto fa azy alozandrimiana any eo fotsiny ianao tsara azy nitrangany lozam-pifamoivoizana teny amin'ny faritra Ambohimanga kely maraina teo fiara 305 iray mitondra ny laharana TBC no nidona tamin'ny fiara mpitatitra iray mampitoy any Andravoahangy sy Ambohimanga kely raha ny vaovao ray dia tsy nisy ny ainana foy fa mimpamelon'ilay fiara 305 kosa no naratra mafy ka mbola efa amonjena any amin'ny hôpitaly ny ainy tena lozy tiriny ny fiara-mamy mihitsy ka tena fiara-mamy mihitsy fa lozy inona rety ianao aloha engane mba tsy ho fatiny zanako dada vonjeo aingana aloha ka mivonjeo aingana iny fa sao dia miverina indray ilay nidirany hôpitaly voaingana iny ianao koa angitsy tokony nampiseho an'iny teo masony mialahelo ny amin'ny mamy ihany angeny namparary azy otrao hitako tsony ny anaka zay atao elabe zany fa ndaony amin'ny hôpitaly aingana aloha tsika efa malymaraina io lozam-pifamoivoizana io no nitrangy ianareo koa tsy mba mijery vaovao io fa dia fatina filma seriseri io mahavariana sy mahafatifaty anareo ato mandreraka mihitsy ka ndao aingana ary fa sao tareo tsika mamerina ny fisaorana anareo mianaka aloha tamin'ny fitsaboana ny mamy tompoko raha tsy nisy nareo angamba dia efa tsy haintsony izay nahazo azoko faharoa manaraka izany mifonakirim-bola tamin'ny fankalananao izay nataonay ianao mahatsapy izay anaka ankehitriny fa tsy mety ny nataonay
Tsy misy isorana re zany e. Ady tsy maintsy natao koa ny anay ny amin'ny maha olo tianymbola ny mamy. Tena mifona aminao izay anaka fa diso a. Mamela re anay e. Mamela anay anako. Izany hoe raha nataonareo alo tena tsy misokatra aminareo mandrakizay mifoka e. Fa noho mamy dia mamela anareo a. Ary tsara koa izany mitana lolo-po amin'olona izany e. Tena mifona kia. Nentin'ny tsy fandiniana izay ka nahavita andreny e. Manana ny fahadisoana daholo rehefa olombelona e. Fa ny zava-dehibe dia ny fahatongavan-tsainanareo amin'ny tsy mety nataonareo. Marina tokoa izany teninao izany ry dadanimbola. Sady tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany koa e. Ka izao no izy apahabe maso eto no ilazako aminao rombola. Fa mahazo mifankatia no somamy ary vonona izay mivady antoka ny lany rehetra amin'ny fanomanana ny fanambadianareo anaka. Izany ve faly be marina. Ie, tena vokatry ny fonay no anaovanay an'izany rombola. Ary tsy hoe tampiny noho ny fitsaboana nataonareo tamin'ny mamy hafa fa noho ny fifankatiavanareo e. Tsy mety tokoa mantsy nataonay tamin'ny fanakana ny fifankatiavanareo tamin'ny resaka sarangam-piainany. Marina mihitsy eky izany a. Ny fitiavana tsy mifidy saranga izany fa ny fifankatiavana ny zava-dehibe. Fotoana vitsy sisarymbola dia tanteraka ihany ny fanorisika. Saika tsy nino ary mamy hoe lasa tia be amin'ny fianakavianao. Izany veky mino izany le izao. Ka rehefa tena tingekiny mifankaty ohatra antsika izao dia ninona sedra isedranantsika tsisy mahasaraka izany. Sahoana loza izy mbola e. Marina lety izany a. Nisy fotoana efa kivy ihany fa sofa teo ianao. Ka reny angeky le tafitra amin'ny safotofoto mikasa ny endrendrika antsika e. Nefa tsy nahasakana antsika tsy hamonjy sy ranana izany dia ilay fikasantsika hivady. Mbolo sambatra kimanana andria. Sady tsara fanahy ianao no tsara toetra ihany koa. Za koa le sambatra manana ny lahy. Sady be fitiavana no be fikirizana. Avy ary fianiko izany mahalalako izany. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Etraketra pity. Nosoratany Rakoto Arvelo Antonio na Airtox. Novelominy Rakoto, Sinez, Faly, miaraka amin'ny Oly, ny Ravo, Saloy. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Olosoa.